Dia mamerina miarahaba antsika rehetra ny tena koa ny ambassadeur ny Soaziadia no mandroso atao tokantrantsika indray ny amin'izao fotoana izao larana faharoapolo ny fampianarantsika niteraka Andriamanitra tandea izay ny lohateny hoe ary ny fanaporofona fa niteraka izy araka ny soratra masina manana mbola aoriana ny ambassadeur ny Soa dia naporofo amintsika ny zavatra tsy hita maso indray satria tsy maintsy miditra ny antsika noho ny amin'ny fanontanian'ny olona izay tsy maintsy ho valiana mihitsy moa zany dia tsy maintsy miezaka foana ny amin'ny hoe ho tonga ho any fiainana mandrakizay daholo rehetra rehetra na iza zany ka ny fanaporofona voalohany ilay hoentsika amin'izany dia tsy maintsy mengy amin'ny soratra masy araka ny teneniko teo hoe raha ohatra antsika zany anaporofo fa hoe Andriamanitra zany Yehosoa zany dia tsy maintsy anaporofo-tsika aloha fa niteraka eo Andriamanitra io. Tsy maintsy niainga tany nareo mantsy nafantatra ny Yehosoa raha tsy efa izy tonga dia tia tany ty. Lozika zany fa tsy maintsy ampafantarinareo ny antony natongavany tetia hoe tena nisy teny milaza tsy maintsy natongavany tety zany ve ary tsy maintsy misy teny milaza ny fomba nandehanana ankety koa ve sy ny mikasikasika ny amin'izay dia tena hitantsika zany zay fa misy tokoa ary zay le naporofona amintsika aloha mbola miainga eo amin'ny tenin'ny mpaminany sy ny salama any foana no resantsika zay any amin'ny lalàna sy ny mpaminany ary ny salama ka reo moa zany ny teniny foana ao anatin'ny teniny jiosy manambara ny mombany amin'ny jiosy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny jiosy dia ao amin'ny lalàna no ahitana azy dia ao amin'ny tenin'ny mpaminany no ahitana azy ary ao amin'ny tenin'ny salama satria ao amin'ny salama koa ny mpaminany no miteny dia ao tsika mahita an'izany teny rehetra zany ka andao antsika hijery ny ten'Andriamanitra izay milaza ny mikasika ny amin'izay hoe tena niteraka tokoa ve io Andriamanitra io hoe misy ve zany teny zany ary mitombona ve zany teny zany dia valy teny amintsika sady tena misy ary no mitombona ary tena marina mahitsy be ny teny amaky soratra masina atsika araka ny voalaza ao amin'ny salamy faharoa ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo no vakitsika salamy faharoa nomoko andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo salamy faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo noge vakitsika ny tenin'Andriamanitra mikasika any am'izay hoe niteraka avy Andriamanitra dia tena miteraka mihitsiny izy ilaza zava-boateny aho iavalaza tamiko hoe zanako ianao za no niteraka anao androany tena mahazava be mihitsy le izy tena mahitsy be mihitsy le teny dia mbola mitoy le teny mangata amiko dia omeko lovanao ary ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao zany hoe ity zanaka ty zany zay naterany dia zao homena olovany any jentilisa ary ny faran'ny tany ho fananana zay ny voalaza ny bokon'ny salama ianao jerevantsika indray zay raha ny mpaminany raha misy miteny mikasika an'io tokoa any hoe tena ty zanaka nateraka Andriamanitra ty zany dia nambarany mpaminany ihany koa na ny salama sonta jerentsika hoe tena nanomena azy ny jentilisa ary nandefa azy ho tonga hatrany aparan'ny tany mihitsiny zao jerevantsika indray ten'Andriamanitra mikasika ny am'izay hitantsika mazava be mihitsiny hoe omeko anao lovanao izy ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao zany hoe lasa ny dosatra ny aparan'ny tany any zany lasa lova ny jentilisa dia indraindray mafitsika any amin'ny tenin'ny mpaminany zay teny zay raha ohatra ka misy satria zany teny taminao teo hoe ny teny dia tsy maintsy jerevantsika arakalana sy ny mpaminany ary ny salama satria teny dadabe Mose zay satria ny mpaminany dia any amin'ny teny Mose no namoaka an'izay ny bokon'ny salama dia mpaminany ihany koa nanao an'izay dia ho azaventsika araka an'izay ny fahamarinana ny teny zany dia ovaketsindreo retsika jery soratra masina any amin'ny bokon'ny Isea any indrolo jerikely an'izay tsika amin'ny bokon'ny Isea toko roa amby efapolo ny andininy faheny aloha ny vaketsika Isea dia ny 42:6 vaketsika kely zay Isea 42:6 jerentsika hoe mifampitoy tsara ve ny tenin'ny mpaminany sy reto zavatra reto anaporofo zany tsika hoe tena io zanak'Andriamanitra io tsy hoe koa hoe nandeha ho azy le teny fa nitoy le teny hoe lasa ho fanekena ho an'ny olona izy ary famonjenatra ny aparan'ny tany Isea 42:6 ny vaketsika zany aloha zay izao iava efa niantso anao tamin'ny famarihana sy ny tantana ny tananao dia hiaro anao ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa zany ety indray zany dia misy fanambarana ny men'Andriamanitra mihitsiny fa
misy fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra zany, ary sady ho fanazavana ny gentilizy de tsy iza moa io nefa ho an'izay maheno fampianarana fa iahosoanina anao an'izay sary zay. Tonga fanazavana ny gentilizy satria afaka tamin'ny fahotana ny gentilizy, lasa tsy mahay manota intsony ny gentilizy. Nahazo fifanekena tamin'Andriamanitra zany ny olona rehetrarehetra, ka izay le hoe tena tongatra any am-paran'ny tany mihitsy ny fanazavana, ary tena tongatra any amin'ny faran'ny tany ny famonjena tanteraka ny tenin'Andriamanitra. De mbola mafisika kely azy teny zay eo amin'ny Isaia 49 Isaia 49 vaketsika, Isaia 49 vaketsika kely ato Isaia 49 de eo amin'ny andininy fa enina andininy fa enina andininy fa enina. Eno izy, mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoka anandratra ny fireneny Iakoby ianao ary ampody ny Israely sisa voaharo. Fa omeko fanazavana ny gentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Io zany le hoe tonga famonjena izy hatrany amin'ny faran'ny tany ary ho fanazavana ny gentilisa. Ka le zanak'Andriamanitra natena hoe zanak'Alao androany de omeko ho fanananao hatrany amin'ny gentilisa, nambaram-paminany koa izy hoe lasa fanekena izy io ary lasa famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany de zao hitan'ny gentilisa zao. Ny gentilisa de nentana azy aty Madagasikara zao nipoeran'izany teny zany Madagasikara de anatin'ny klasin'ny gentilisa fa gentilisa efa niara-dita amin'ny Iehosoa ary lasa zanak'Andriamanitra. Ary zany niantsonantsika rehetra rehetra eto ambonin'ny tany hitrotrik mankany zanak'Andriamanitra io satria tena nisy niteraka izy. Ny teny olona mantsy hoe tsisy Andriamanitra miteraka zany de mazava be fa tena niteraka izy ary efa nateraka izy de atao tongatra any am-paran'ny tany mihitsy ny momba anazy hoe avetsika indray mandeha hoe salamo teo salamo 2:7 avetsika vakina am'izay le izy salamo 2:7 ary ny 8 de zao ny voalazany soatra masina. Ilaza zava-boatendry aho, iavany laza tamiko hoe zanako ianao, tena nitsindriny mihitsy hoe zanako ianao. Izao niteraka anao androany ary miteraka eo Andriamanitra io ny dikazay ary natao zanaka le niteneniny de izy hoe manga tamiko de omeko olovanao ny gentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao. Zay de lasa trany de famonjena ho an'ny gentilisa araka ny tenin'ny mpaminany ary ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ary lasa fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra izy. Zay zany le zanaka voalaza ty hoe izy ny lasa ho mpamonjy zao tontolo zao. Zay lasa lovany daholo zao tontolo zao zany, anazy zao tontolo zao ny dikazy zany tsy ny momba azy rehetrarehetra. Tatsika am'izany fa tena mitombona be ny tenin'Andriamanitra hoe ray zay aloha ary namafisy ny mpaminany le teny. Io fanekena ho an'ny gentilisa, fanekena ho an'ny olona rehetra, famonjena hatrany am-paran'ny tany, fanazavana ho an'ny gentilisa, ho hitantsika n'resariny boky Isaia 49:7 6 teo 49:6 sy ny Isaia 42:6 any koa niarany mindry mafy an'izany mihitsy. Ka hitantsika am'izay zany hoe tena miteraka eo Andriamanitra io, valiteny zany mena le olona zay milaza fa tsisy Andriamanitra miteraka de tena miteraka mihitsy izy ary tena namafisy ny mpaminany mihitsy ary hoe fanekena ho an'ny olona izy fanazavana ny gentilisa izy ary famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. Tena tanteraka ny famonjena ho an'ny olona. Tanao am'izany fa diso be le mihevitra hoe tsisy Andriamanitra miteraka izany fa tena misy izy ary namafisy ny bokon'ny salamo sy ny mpaminany. Dao ndraitsika ary jery ny teny anakaikinay hoe tena misy mihitsy ny hoe Andriamanitra miteraka zany araka ny bokon'ny salamo 4:20 salamo 82:6 ndray avaketsika ty salamo de ny 82 de ny andininy fahenina. Hoy izao Andriamanitra ianareo, lao tao ngezangeza mihitsy iny. Hoy izao Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra rehetra. Tena miteraka zany Andriamanitra ary rehefa miteraka izy de nylazay ny fa Andriamanitra mihitsy no niteneny anazy. Nge vakitsika amin'ny teny frantsay indray moa zany ambarany amin'ny teny frantsay de mba zavatra tokony asitsika psaume
somary avetsika kely mijery ato kely mba somary J'avais dit, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Tena miteraka mihitsy Andriamanitra tika zany. Ary Andriamanitra zany tena miteraka araka ny bokin'ny psaume iny. Zay, vous êtes tous des dieux, Andriamanitra ianao rehetrarehetra, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Zany hoe zanaky ny avo indrindra mihitsy ny rehetrarehetra. Ka mazava be zany am'izay tezay fa tena Andriamanitra dia miteraka ary tsy misy afaka mamaly an'izay ty mazava hoe soratra masina io. Ka raha ohatra ka soratra masina miteny am'izay hoe zanak'Andriamanitra narehetra, lay zanak'Andriamanitra avy any amin'ny lanitra lanitra zany tena zanak'Andriamanitra automatika mihitsy izy. Mazava be zany, tsisy afaka mamaly an'izany na kely hoe tsy mety zany teninao satria ka io soratra masina ka. Raha ohatsika hoe jery teny maro samihafa mikasikasika any am'izay ndray ahoana ny tokony anamafisana antsika ny mikasika any am'izay dia izao ny voalazany ten'Andriamanitra hoe raha ny voalaza mantsy ny ao amin'ny Salamo 82:6 io dia manam-pofy mihitsy ny Andriamanitra ny zay nateraka Andriamanitra zany hoe raha niteraka zany Andriamanitra dia mazava ho azy Andriamanitra ny zanany. Ka raha ohatra zany ka niteraka Andriamanitra tokoa hoe zany niteraka anao androany dia tsy maintsy Andriamanitra ny zanany iny. Ohatra ny hoe raha miteraka ny omby dia tsy maintsy omby ny zanany, raha miteraka ny olona dia olona ny zanany, fa raha miteraka kosa ny Andriamanitra dia tokony inona ny zanany aminao dia tsy maintsy olona ny zanany, Andriamanitra ny zany Andriamanitra anazy dia Andriamanitra ny zanany. Ka tokony tonga saina tsara mihitsy nareo amin'izany teny mahafinaritra sy tena ina moa zany tena sady soa indrindra no mahafinaritra indrindra. Ka loka itsika mbola misy teny Andriamanitra ho jerevantsika tsara ato amin'ny avetsika amin'iny hoe Salamo 2:7 eo misy teny tsindriana kely ao amin'ny Salamo 2:7 aloha avetsika vakina kely ho fanamafisana. Salamo 2:7 avetsika indray mandeha vakina inge ty misy zavatra tiako hanamarena antsika kely. Salamo 2:6 sy ny 7. Sept huit moa zafatika efa disondretika 7-8 7-8 iava laza tamiko hoe zanako ianao zao niteraka anao androany manga tamiko dia omeko lovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao dia ny andiny fasivy ary ho toritorinao amin'ny tehim-bizy toy ny famaky vilany tany no amotsamotsananao azy. Zay zany hoe lasa tena mpiteny amin'ny tehim-by mihitsy zany ny olona zany dia tsy misy namoaka n'izany fanambarana zany afa-tsy ny tao amin'ny Ahosoarery any. Izy ireny natateraka n'izany teny zany satria izy namoaka fanambarana mihitsy ny Ahosoa ary izy nampiahatra an'izay mihitsy ny hoe anorotoro ny olona amin'ny tehim-by mihitsy izy. Donc izy rehefa teny Ahosoa zay karotsika kely zay vetivetika kely izy moa zany misy an'izay teny zay araka ny epoky Apokalipsy toko faharoa Apokalipsy toko faharoa andin'ny fahaenina amby roapolo sy ny fito amby roapolo. Ohatra ny ohatran'ny hoe toko sy andininy daholo no menao kosa ka marinako aiza moa tsy ny teo voavy ny teny hoe zay tenin'ny mpaminany no enony ka ny tenin'ny mpaminany hitantsika rika hatramin'ny lalàna sy ny mpaminany era ny Salamo any no mandeha ny tenin'ny mpaminany dia zay ny hamakitsika an'izay. Dia vakitsika ny Apokalipsa 2:26 andiny 27 ary zay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia meko fahefana amin'ny jentilisa andiny fito amby roapolo ary andry azy amin'ny tehim-bizy ka noritoro azy toy ny fanoritoron'ny vilany tany dia arak'izay fandraisiko tamin'iraiko. Io zany le teny Ahosoa fa teny izy ny ianao an'io dia ohatrany hoe ka Ahosoa nge no teny an'izany fa tsy le mpaminany tarehy ka izay mihitsy le falaza taminao fa Ahosoa dia tena nateraka izy ary io Ahosoa io ilay nitenen'ny mpaminany fa ho avy tokoa izy ary zay le izao resantsika zao hoe io fa nateraka izy aloha ka ianareo le miteny hoe tsy misy an'izany Ahosoa nateraka zany dia zay le izy io ka io izy io nateraka ny ten'Andriamanitra ny teny hoe zany niteraka anao androany dia tena nateraka mihitsy izy.
Ka eo zany tsika dia mahita mihitsiny hoe nateraka io Joshua io ary izy ny hoe hanoritory ny olona miteny-by dia io hitantsika mihitsy hoe ao am-bokin'ny apokalipsy am'izay ny hitantsika ny teny miverina hoe Joshua ny antanteraka an'izay. Zay mazava aloha zany eto hoe fa tena misy ny momban'ny Joshua tena hoe hoateraka izy ary misy ny fitohizan'ny teny araka ny hoe Andriamanitra niteraka tokoa. Hitantsika tao amin'ny Salamo 2:20-enina teo hoe tena hoe niteraka eo Andriamanitra io ka raha niteraka izy dia tsy azonao lavina intsony fa tena miteraka Andriamanitra. So aloha ilaza hoe tsy marina zany ko marina ry izy ioko. Eo antsika aloha jery teny manaraka andeha aloha mikasika ny am'izay hoe tokony amafisitsika an'izay ny hoe miteraka Andriamanitra dia ndao nge vakitsika am'izay ny teny Andriamanitra ny bokon'ny lioka ny fahatanterahany io teny io am'izay zany atika hatrany filazantsara reo teny rehetra nytenentsika teo hoe mandety tety dia misy an'izao dia misy an'izao dia misy an'izao dia jerevantsika atao amin'ny filazantsara hoe marina daholo ve zany da ohatra ty fahatanterahana ny teny ty no jerevantsika. Lioka toko voalohany 2:3 jerevantsika voalohany lioka 1:32 ve raha teny an'izay raha ny mpaminany teny aloha tany dia ny existe ve zany histoire zany ta teorina lioka 1:32 lioka 1 manambara zany fa Andriamanitra Joshua dia jerevantsika atako ny ato am'izay voalazan'ny vavolombelona toy zany ataontsika hoe vavolombelona tany amin'ny Jiosy fa sy taty Madagasikara fa ny vavolombelona tany Jiosy no manambara an'izao teny rehetra zao izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra varavara be mihitsy io tsy izy moa fa Joshua ary Andriamanitra ny mihazy ny seza fiandrianany any Davida rainy ny seza fiandrianany Davida rainy zany hoe eto zany dia ity satria Joshua miresany io nge vakitsika manontolo izy sokafana manontolo zany arika hatramin'ny 30 eringa man'izay zay amin'ny lioka 1:30 zany lioka 1:30 aotsika minomboka miteny ary io la anjely taminy aza matahotra ary mary hafa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao ary indro hitoejazy ianao ka hiteraka zazalary ny anarany dia ataonao hoe Joshua 2:30 izy dia ho lehibe mihitsiny ka atao hoe zanaky ny avo indrindra dia hiavany me Andriamanitra ny mihazy ny seza fiandrianany Davida rainy zay zany ny voalazany Andriamanitra hoe tena menana azy seza fiandrianany Davida rainy le ho tonga ampanjaka izy zany nydikan'izay ka reny zany le teny natanteraka ary amin'ny teniny mpaminany dia io tokoa izy fa lazaina hoe zanaky ny avo indrindra tena nateraka Andriamanitra izy nydikan'izay reny le fiteniny fahatanterahanatika tamin'ny testamenta vaovao zany araka ny voalazany ny soratra masina mbola jery fanatantarana ny teny be dia be moa tsika androany araka n'izay azo omena do ndraytsika jery ten'Andriamanitra hafandray araka n'izay teny teo zay dia avake tsika ndray am'bokin'ny Matthieu toko 7:7-12 Matthieu 3:17 dia afaka manaraka daolonareo alefako miadana tsara am'izay tsika tena afaka mijery tsara hoe tanteraka daolo marina ny teny teo hoe tena zanak'Andriamanitra mihitsy izy. Matthieu 3:17 dia ndray ny teny anakaiky zay ntsika avy any amin'ny lanitra ny lanitra tany ambony tany mihitsy zao ny vavolombelona maro ny raha nahitana azy taty ambony tany ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako mazava be mihitsy io Matthieu 3:17 io avy any amin'ny lanitra lanitra mihitsy le feony teny hoe zanako malalako tia ary sitrako mihitsy fanambarana hitany be sy ny maro zany rehefa natao batisa Joshua tamizy natao batisa mantsy izy io zay ny voalaza tamin'io fotoana io dia ijery teny hafa ndraytsika mbola fanaporofona fa tena avy any amin'ny lanitra mihitsy le fanaporofona satria ny ato tsy mino le jiosy sasany dia voatery mena fanaporofona avy any lanitra izy ndray atsika dia jery toko sy andiny hafa ndraytsika mikasika ny Matthieu 17:5 indray mijerevantsika dia afaka mijery daolo nareo Matthieu 17:5 dia afaka mamadika baiboly moramora nareo hanaporofotsika an'izao famarinana zao Matthieu 17:5 rehefa niakatra teo tendrombohitra indray zareo mpianatra miaraka tamin'ny Joshua dia nisy rano nanarona any Joshua ary nisy feo avy eo amin'ilay rano avy any amin'ny lanitra ny teny hoe ity ny zanako malako zay sitrako izy no enoy Matthieu 17:5 raha mbola ny teny izy dia indro nisy rano mazava nanarona azy ireo Joshua sy ny mpianatra zany ary in'izao nisy feo avy tao amin'ny rano nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako izy no enoy tena nyresaka direkta tamin'ny mpianatra izy no afaka tsy mino an'izany fa zavatra misy zany ary ny témoignage dia ny mpianatra
mpianatry ny apôstôly zay nahitany zava-bitany Yehosoa zay mbola meko daholo ny faminaniana ny soratra masina milaza fa tsy azo lolavina mihitsy Yehosoa io fa alevako tsikely izy satria itsika eto mbola mitenany hoe zanako tena niteraka tokoa ve io Andriamanitra io de tena feo avy eny an-danitra mihitsy no miteny hoe zanako malalako sady sitrako io zay témoignage le teny mpaminany ireo hoe za niteraka anao androany ka raha ohatra anao ka milaza fa Yehosoa koa de nisy mpaminany ary mpaminany izy ka izy mihitsy angeny ny voanjao teny zao hoe zanako ianao e ka raha ny mpaminany israelianina Isaia mba enonao daholo Jeremia sy ny maro samihafa ry Hosia inona ny tsy inonao any Yehosoa fa teny Yehosoa ndre io e atria Yehosoa dia mpaminany lehibe teo Israely ary ninony olona ny teniny afa-tsy ny tsy tiana azy satria ny mpaminany rehetra dia samy tsisy mpitira tao Israely raha zavy ny tsoratra masina hoe novoninareo ny mpaminany tapitra ny vonoany zareo ny mpaminany ka eto ny tenin'Andriamanitra dia mazava sy mihitsy be mihitsy hoe lay mpaminany Yehosoa mihitsy no miteny fa misy teny miteny tany fa tena zanak'Andriamanitra mihitsy hoe zanako malalako zay sitrako izy no enoy ka le Yehosoa zay mpaminany mihitsy no miteny fa zanak'Andriamanitra izy tsy azo nolavina zany dikan'izay fa raha manday ianao fa tsy mpaminany izy a de zay ndray resaka hafa fa ny tena marina mpaminany izy samy mahafantatra fa mpaminany Yehosoa satria nitondra ny tenin'Andriamanitra maromaro nampatsiaro ny tenin'Andriamanitra ihany koa izy a no zany any mampaminany anazy ary fantatsy ny olona fa mpaminany izy zay ka rehefa mametraka koa anao fa mpaminany izy de io ny teny lazainy hoe iteny zanako malalako zay sitrako izy no enoy avy any aminy zany fanambarana zany ary ny dadany mihitsy no miteny tamin'io fotoana hoe zanako io ka ahoana menao ny amaly hoe tsy zanany izy nefa anotainina mipetraka satria nyrehetrarehetra milaza fa mpaminany Yehosoa ka raha mpaminany izy de izy milaza fa misy nyteny taminy hoe zanako ianao ahoana zany ianao am'izay isy nitenaka izy zany dikan'izay ary le feo tsy eve tia tany fa avy any amin'ny lanitra ambony tany any amin'ny lanitra ny feo niteny taminy hoe zanako ianao za niteraka anao mazava zany zany fanambarana zany fa tena tanteraka ny tenin'Andriamanitra satria Yehosoa de mpaminany mazava angaman'izay dao ndray tsika aloha jery tenin'Andriamanitra fanamariana foana ny amin'ny filazana fa tena Yehosoa zany de tena zanaky ny avy indrindra de hojerevantsika tsara koa ny tenin'Andriamanitra eo Luc 22:70 jerevantsika kely izy Luc 22:70 de afaka mijery dao tsika eny tokantrano any Luc 22:70 hoy ny teto zany le Yehosoa no natao ankety hoe zanak'Andriamanitra ve ianao de hoy izy ny tenin'Andriamanitra ianao nge Luc 22:70 de hoy izy rehetra zanak'Andriamanitra ary ve ianao ary hoy izy taminy voalazanareo fa izao no izy tena mahitsy be mihitsy teny Yehosoa zanak'Andriamanitra mihitsy ne izy tenany mihitsy no miteny direct am'izay zanak'Andriamanitra ka ho any zay rehetra milaza fa mpaminany izy a de iraka Yehosoa de le iraka mihitsy no miteny fa za ngeka zanak'Andriamanitra ahoana moa zany anao laza fa tsisy Andriamanitra niteraka nefa nizy io milaza fa zanany izy io anao tsy mampitombona zay teneninareo nefa ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe meno ny teniny mpaminany ka Yehosoa nge mpaminany mpaminany mihitsy ny izy ary mpaminany teo amin'ny Israely izy tsy zay tsy mahay an'izany ka ary raha ohatra ny ianao ka milaza fa tsisy tsy mpaminany Yehosoa efa zay efa zavatra hafa am'izay izy fa izy ary nambarany mpaminany rehetra zay hojerevantsika am'izay hoe inona daholo ary natateraka atao amin'ny Yehosoa fa ny anazy ary ny voanao tena goavany satria zay teny rehetra nytenen'ny mpaminany nanondro anazy daholo fa ny mpaminany rehetra tao Israely de nanondro any Yehosoa daholo hoe io nle tena fatanterahany teny ary tonga atao aminy ny teny rehetra marina zany dao raha vaketsika any mbola toizantsika ny teny fa izy mihitsy le zanak'Andriamanitra ary tena niteraka mihitsy ny Andriamanitra io araka le teny hoe zanako ianao za niteraka anao androany de mafitsika anay zany fanambany rehetrrehetra zany atentsika moa de manamarina ny teny foana nataontsika androany araka ny Jaona 9:35-38 Jaona 9:35-38 Jaona 9 Jaona 9:35-38
35 hatramin'ny 38 mivakitsika zany. Yahosoa nandrefa efa nroana lehilahy, ary rehefa nahita azy izy de nanao hoe Yahosoa zany ty nahita azy ty, mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao? Zanak'Andriamanitra ndray ty resanty a. Raha lehilahy namalika anao hoe iza moa izy tompoko, mba inoko azy? Da hoe Yahosoa taminy, efa nahita azy ianao a, sady zay miresaka aminao zao no izy. Zay. Io zany Yahosoa mihitsy miteny hoe efa nahita azy ianao ty miresaka aminao ty mihitsy le zanak'Andriamanitra. Le Yahosoa mihitsy zany efa niteny direct noho ny am'le tenin'ny mpaminany rehetra hatramin'izay a, hoe izy tena zanak'Andriamanitra mihitsy izy ny zanaky ny avo indrindra. Mazava zany zay teny rehetra zay, tena mipetraka mihitsy zay zany fa tena izy ilay tena zanak'Andriamanitra voalaza. Ary izy raha tena moa mpaminany Israelianina, araka ny nambaran'ny Israelianina fa mpaminany Israelianina izy. Zay. Zay aloha zany ny fanaporofona vetivetika aloha zany a, faka faingo kely amin'ny teknisianina atsika aloha de hitondray rehefa avy eo zany, faingo kely vetivetika. Miala tsiny kely amin'ny fatapahana de hitoizantsika am'izay ara ilay teny voalaza teo hoe araka ny teny zany hoe ny mpaminany de nanapirofo dolidoly a ny fahatongavany teo zanak'Andriamanitra ty, hoe io zany de teo ateraka. Ary ijerevantsika indray hoe rehefa tonga tokoa hoe Yahosoa de ny teny mihitsy miveny jiosy fa tena mpaminany ndray izy. Zay zany no mamafitsika kely zay a, hoe tena laza ve ny jiosy fa tena mpaminany Yahosoa io a, ary tena amin'le tenin'Andriamanitra hoe mpaminany tonga ao Israel. Mariko anefa ny aloha fa ny jiosy de tena tsy mety mino mpaminany satria ny mpaminany miteraka loza ho azy reo foana ary vonony daholo rehefa avy eo. Anisan'izany moa Yahosoa hoe rehefa tsy tiany de vonony. Zay na tonga ny Yahosoa hoe ny mpaminany de vonona reo eto foana. Zay ny zava-misy tany Israel moa zay. Fa aloha jerevantsika ny zany aza hoe Yahosoa ve de tena klaseny jiosy ho mpaminany a, donc antsika jeren'izay any aloha. Satria ny olona no klaseny hoe mpaminany na tsy mpaminany. Fa rehefa fantany hoe natao hoe mpaminany moa tsy de mitondra teny. Ka rehefa mitondra teny a, de zay natao hoe mpaminany. Ka Yahosoa tena mitondra teny mihitsy. Ny teny fiavian'ny fiafarany zao tontolo zao, ny momba ny lozanjoany olona amin'ny tsy faharan'ny tenin'Andriamanitra, nampafantatra ny olona ny loza teraka ny fahotana io, nampianatra hoe mba minoana azy aloha fa zangy ny raha ndray, nampafantarana zavatra, nampafantatra be deabe ny olona izy, nampitombo an'ireny mofo teny amin'ny tendrombohitra reny. Mpaminany mavita zatra goavana ohatran'ireny. Ny olona manasitrana namara sy ny karazany reny a, mpaminany manao andrehany asa reny any amin'ny jiosy zany. Olona voahiraka manao andreny a, ary sika mpaminany daholo manao andreny asa mahagaga reny. Zay no tonga ny Yahosoa klasy eo mpaminany. De ndao tokoa jerevantsika loatra ka atao anatin'ny klasy ny mpaminany tokoa Yahosoa, afaka amin'ny Jesotra masina avy hatrany tsika rehetrarehetra, araka ny Matthieu 21:11 vakitsika avy hatrany a. Matthieu 21:11 ingetsika maky an'izay avy hatrany a. Ny momba ny Yahosoa hoe tena mpaminany ve izy araka ny jiosy a, de mazava be fa ny jiosy mihitsy nametraka anazy ho mpaminany a, fa tsy haiko ny zany no nametraka an'izany. Matthieu 21:11 misy teo, 21:11 vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa. Ary ny vahoaka no milaza hoe izao no Yahosoa mpaminany zay avy any Nazareta ny Galilea. Ny vahoaka mihitsy ny Israelianina no miara-miteny fa Yahosoa de mpaminany. Ka lozika be zany zay tenen'ny Yahosoa fa mitombina mihitsy, satria ny mametraka anazy ho mpaminany de tsy izy akory masoratra eny hoe za mpaminany. Fa ny olona no mahafantatra an'le asany hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra, ka rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra de hoe mpaminany. De zay ny definition hoe mitondra ny teniko izy de noho ny teniny. De anisan'izany Yahosoa le izy le mitondra teny a, tsy hoe voananomboka hoe fa ny afaraparana anio hoe. Ary ny vahoaka ny laza hoe izao no Yahosoa mpaminany avy any Nazareta ny Galilea. Ny vahoaka mihitsy miara-teny izany fa tsy izy namorona ny tenany hoe ao mba hosoro mpaminany. Satria zay mpitondra teny zay ny definition ny mpaminany teo Israelina. Misy izy mitondra tenin'Andriamanitra de mpaminany daholo izy zay. Zay ny voalaza saotra masina loaka ventsika tsara mihitsy ny Deutéronomie 18:15 a, tsy mety apetraka antsika mihitsy ty fepetra ity.
afantaranao ahoana moa ny atao hoe mpaminany, dia izay mitondra tenin'Andriamanitra ny atao hoe mpaminany. Ka Yehosoa nanao an'izay. Deutéronome 18:15. Izay natonga azy nampianatra ny olona teo tendrombohitra, nangolony ny olona dia nampianatra izy. Izay natao hoe mitondra teny, ary ny atao hoe mitondra teny avy amin'Andriamanitra natao hoe mpaminany. Dia izay natonga an'ilay vahoaka teo ny teny hoe mpaminany lehibe mihitsy a. Vahoaka ny arahany teny an'izay. Deutéronome 18:15. Mpaminany avy eo aminao, dia avy amin'ny raha alanao tahaka no hatrangany avy Andriamanitra ho anao. Izy no henonao. Zay. Satria maninona? Eo amin'ny 5:20 sy ny 5:20 ndray vaketsika zany. Mpaminany no hatrangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao, ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Dia tonga tokoa Yehosoa rehefa tonga dia nampiantso ny vahoaka, dia natorony Yehosoa daholo ny tenin'Andriamanitra. Zay no mampaminany anazy. Dia zay natonga an'ilay vahoaka niarany teny hoe mpaminan'Andriamanitra lehibe mihitsy izy a. Satria tao ambavany Yehosoa ny tenin'Andriamanitra ary ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Dia tsy maintsy miteny zany hoe mpaminany io. Ohatra ny Jeremia, ohatra ny Isaia, ry Daniela sy ny maro samihafa, dia samy miteny ary tonga tao amin'ny Yehosoa io fanambarana io. Ary na spesialan'ny Yehosoa kosa nefa iny le mpaminany rehetra ny arana miondra ny Yehosoa daholo ndray. Tao ny fiafarany teny zany. Zay le izay. Fa ny olona kosa dia nafantatra mihitsy fa Yehosoa le mpaminany lehibe, araka ilay boky hitantsika tao amin'ny Matthieu 21:11 teo rehefa tsika indray mandeha. Matthieu 21:11 avy tsika indray mandeha le tete. Ahitanareo tsara mihitsy hoe ny vahoakany no naheno an'le teny no nametraka hoe mpaminany lehibe mihitsy io. Fa tsy haiko hoe zany namoromorona zany hoe mpaminany fa ny olona mihitsy no teny an'izany ary Israely ihany. Ary ny vahoaka no nilaza hoe, zany hoe ny vahoaka no miteny hoe tena mpaminany io. No zany tsisy afaka mandany iny izany izy satria ny vahoaka Israelianina tamin'izany no miteny hoe mpaminany lehibe mihitsy io zay avy any Nazareta ny Galilea. Zay tonga nateny tareo hoe ny ahafantarana fahampaminany dia le mitondra teny, mitondra hafatra ary ny olona tonga hiaino anazy mpaminany izy ndika an'izay. Mitondra teny izy ny Yehosoa moa vao hoe spesiala fa izy tena narahan'olona mihitsy. Ka izy moa nanatsangana maty be lehibe ny zatra nataony dia vao mena naraka azy mihitsy ny olona no sady mitondra ny tenin'Andriamanitra izy, mampianatra ny olona ny tenin'Andriamanitra tena izy satria izy ny tena hitondra ny famonjena. Zay no proof tena mpaminany zany Yehosoa zany. Mijery tenin'Andriamanitra hafa indray tsika araka voalaza ao anatin'ny ino moa ao anatin'ny soratra masina hojerevantsika hoe bokin'ny Luka 24:10 zany 24:19 hojerevantsika tsy avy Luka 24:19 Luka 24:19 ka maty dia efa ampy anazavantsika ny ino moa ny zavatra rehetrarehetra nga maty. Luka 24:19 fa izy taminy Yehosoa zany ty manontany ty zavatra manahoana moa izany. Yehosoa zany manontany an'ity mpirahalahy ty fa mpianatra Yehosoa moa reo. Ary hoy izy roa lahy taminy ny amin'ny Yehosoa zay avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Zany hoe tena mpaminany mahery mihitsy izy tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy sy ny vahoaka rehetrarehetra. Zany hoe ny vahoaka rehetra mihitsy zany dia miara mahita sy milaza fa tena mpaminany mahery mihitsy ny ty Yehosoa ty. Zany ny zava-misy zany. Ka hitantsika am'izay fa tena voaporofo zany fa tena mpaminany io Yehosoa io ary mpitondra ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny vahoaka mihitsy zay ny hoe teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy. Fa tsy hoe mpaminany miafinafina tany fa teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy. Ka izay zany no manaporofo fa tena mpaminany Yehosoa ary zay ny teneniny zany dia marina avokoa. Rehefa nyteny hoe zanak'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra izy. Teny men'Andriamanitra azy zany zay. Kanefa moa tezitra ny olona rehefa nahenao zany dia nyvonoana. Anisan'ny namona anazy mihitsy moa anankiray hoe laza izy fa Andriamanitra. Dia lazako izy fa nanisakisaka ny sabata tezitra amin'izay ny olona. Zay no natonga anazy tena nyvonoany olona satria milaza ny tenany fandriamanitra izy satria izy teny hoe zanak'Andriamanitra dia nyvonoan'ireo. Zay no nahafaty an'iny Yehosoa raha tsy hainareo. Ilay mpaminany lehibe tao Israely. Fa izy mihitsy ny zay mpaminany satria hoe zay mitondra ny tenin'Andriamanitra no hoe mpaminany. Ka Yehosoa tena mitondra ny teny be dia be mihitsy be dia be mihitsy azy no nampianariny tao Israely. Zany natonga ny olona ny teny hoe mpaminany lehibe teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka mihitsy iny.
ary tena mpaminany mahery mihitsy izy a fa nyvonoany jiosy zay no mba ratsy ainan'le jiosy zay mpaminany tonga eo a mivonony daholo mandraka androany zava-misy zany ka noho ny am'izay ten'izay zany de voaporofo amitsika mihitsy ny fa tena mpaminany Ahosoary izy tenany am'izay no tena hoe za zanaky ny avo indrindra ka raha ohatra ny ary moa ny mpaminany kely tany raha mba ninonareo kosany raha Ahosoary anao fanemany hery sy ny fahefanatao Israela kosa tena hoe zanaky ny avo indrindra ahoana moanao ny andany zany eo ny arany vahoaka Israely ny teny misy le mpaminany izy ahoana moanao ny andany zany misy ndraotsika misy sary raiky zay tsy haiko na hitako ihany izy na tsy hitako a misy sary raiky zay atao tsara jevatsika John 6:14 mijerevantsika kely a reo mpelatano John 6:14 John 6:14 John 6:14 de zao miteniny ato hoe ary ireny olona ireny rehefa nahitany famantarana zay nataony Ahosoa ino ke ity tokoa no ilay mpaminany zay fo tonga am'izao tontolo zao zay resy lahatra daholo ny olona rehetrarehetra zay nahita hoe ity le mpaminany ka ito zany ny teny de milaza mihitsy ny amitsika mahitsy be sy mazava be hoe Ahosoa lay mpaminany lehibe mpaminany Israeliana ary ny vahoaka Israeliana de mihaiko fa mpaminany izy ka rehefa nyteny ty mpaminany ty izao de zanaky ny avy indrindra tsisy mahazo mamaly ary zay ny porofa niteraka Andriamanitra Ahosoa ny porofa niteraka ny Ahosoa mpaminany izy ary Ahosoa nefa tsy iza fa lay zanak'Andriamanitra ary iny teny hoe zanak'Andriamanitra zay ny fampianarana manaraka am'izay de tsetsika tena Andriamanitra ve Ahosoa fa tsy maintsy miditsy atsika reo tam'le fanapolofolo hoe tena niteraka avy Andriamanitra ka le mpaminany laza fa tena misy mihitsy lay mpaminany le mpaminany laza fa tena misy mihitsy Andriamanitra iteraka ny zanany izy a ary rehefa tonga tokoa le zanany de niteny le zanany avy any hoe de za zanak'Andriamanitra mazava tena misy ny zanak'Andriamanitra ary Ahosoa no nitondron'le mpaminany hoe zanako ianao za niteraka anao androany ary ataoko fananao daholo ny jentilisa jereo tokoa ny jentilisa fa lasa tonga nanatona ny Ahosoa ianareo jentilisa hafa firena zao antsoko anatona ny Ahosoa fa io le mpaminany lehibe hoe mpaminany Israeliana enona aza mihaino mpaminany hafa fa le mpaminany Israeliana no enona Ahosoa zay ary izy no teny fa zanak'Andriamanitra ka raha mpaminany izy tsy azonao lavina ma zanak'Andriamanitra anazy ary raha zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay de efa mazava ho azy zay le Salamy 82 sisiny fakitsika teo aloha tam'le fampianarana numéro 19 nga iny Andriamanitra nefa laza fa zanako ianao za niteraka anao androany de Andriamanitra izy zany dikan'izay ka eto zany tsika de mety hoe tena niteraka Andriamanitra tena misy Andriamanitra niteraka saingy ny olana moa zany a de le jiosy tsy mety mino mpaminany zay ny loza fotsy zany hoe tsy misy mpaminany tsy masina tany de reo le mpanohitra ny Ahosoa reo teneninareo rehefa mahita fa teny marina sy nahitany hoe nanao fagagana be Ahosoa de mialina le mpitondra fivavahana jiosy a de nilavo ny Ahosoa rehefa aveo fa ny vahoaka nahita fa tena mpaminany fa noho ny am'le fialinan'le mpitondra fivavahana jiosy de ny vonony zay fa tsy mahafoana mampaminany ny Ahosoa akory ny namonoana anazy tsy mahafoana izy rantsangana tamy andro fahateloko ary ny fanapofona fantsangana izy a zay afaka mifahotana fa raha voantsangana tamaty Ahosoa de velona ny dikan'izay izy a manan-kery daholo ny teniny a ary ny am'ny teniny manan-kery de afaka mifahotana zay miaraka aminy a vavolombelona zany masatriokany Ahosoa ziady a zay voaloha alarana am'zany ateo hoe tsy mahay manota sy tsy manao ratsy intsony zany zavatra mahafinaritra sy mahafaly mihitsy zany a zany ateo tena tsara indrindra zay etsona tsiketra ato tokantrano tsina mandeha rehetra hoe andeo manatona ny Ahosoa am'izay a tsara be nge izy aleo manatona azy am'izay ka zay zany a no ambara amitsika tsiry avy hoe tanteraka ny teny a de aleo hiaraka amin'ny Ahosoa am'izay satria mazava ny tenin'ny mpaminany hoe mpaminany Israeliana enona ary ny Israeliana mihitsy no nilaza ny vahoaka fa mpaminany io Ahosoa io ka raha mpaminany ny Ahosoa ny vahoaka mihitsy no teny an'izay satria mitondra tenin'Andriamanitra manamarina le définition-ny Moseri hoe izy no ampitondraiko ny teniko a ary zay teneniko aminazy a enonareo zay teneniny aminareo nanao an'izay tokoa i Ahosoa ary rehefa nanao an'izay i Ahosoa de ozy ny olona hoe tena mpaminany lehibe mihitsy ny izy ary rehefa mpaminany lehibe izy de izy no teny hoe za de zanaky ny avo indrindra
zanak'Andriamanitra ka rehefa tena izy hoe zanak'Andriamanitra ianao ve andahy zany ko izy ara-paminany no miteny fa zanak'Andriamanitra izy Andriamanitra zany nampiteny anazy an'izany tsy azonao laviny zay mazao aloha zany fa mazava be fa tena niteraka Andriamanitra ary tena zanak'Andriamanitra mihitsy le zanak'Andriamanitra tsy iza io fa Yahoshua io natera io mazava be zay teny zay zany da am'izay tsika rejery hoe Andriamanitra ary ve zany le Yahoshua zay nateraka fa voapirofo ny tenin'ny mpaminany voapirofo fa zanak'Andriamanitra tokoa izy ary niteraka Andriamanitra tena voapirofo zay hoporofo-tsika am'izay hoe tena Andriamanitra ary ve sa tsy Andriamanitra kosany zay ny fanaporofona farany de misaotra betsaka atsika aloha ny aino fa ho arahantsika amin'ny fampianarana manaraka indray zay mirahasotsika etra samy hitodika anatina le marina Yahoshua lay toy izay adiany marina ary sambatra be tsika hoe nahita zany Andriamanitra tena mamonjy zany sambatra ve tsy aleo hoe mahita mpamonjy hoe tsy misy mpamonjy ka tsy mahafinaritra anao ve zany tonga am'izany toerana zany hoe tsy mahay manao teny intsony tsy mbola nisy Andriamanitra navitan'izany efa tsy zao toliko aminao zao ary ny voalohany am'izany de za ny tenako izay mitory aminao hoe tsy mahay manao teny intsony atao amin'ny Yahoshua ary zany ny tena asambarana be zany hoe tsy manao teny intsony zany sambatra ane zany ka ho anao zay tena maniry ny fahasambarana tsy any amin'ny vola ny fahasambarana tsy any amin'ny arena ny fahasambarana fa mea mampitebiteby reny indrindra am'izao andro manahirana zao fa ny tena fahasambarana de zany atao hoe olona lasa tsy mahay manao teny intsony zany sambatra zany tsy mahay manao ratsy zany sambatra zany ao amin'ny Yahoshua rery any voafety zany ka zay ny tena an'izay ady aminao ambasadrovan'ny Yahoshua manatona ny Yahoshua fa tena mbola tsy tary mbola afaka manatona tsara ianao hijery ny lesona manaraka indray tsika hoe tena Andriamanitra ve zany Yahoshua zany de ny valiny sady omeko hoe tena Andriamanitra izy fa aloha jerefantsika ny tenin'Andriamanitra zany efa afaka tsika misaotra betsaka dada Mahalaiava no ny amin'ny teninao tsara loatra ny teninao ary tsy misy tsara tahakan'izany nampianarinao sy nampahafantarinao an'io ndray fa mpaminany lehibe zany Yahoshua zany ary ny vahoaka Israelianina mihitsy no niarany teny fa tena mpaminany mihitsy izy sambatra be zay mahafantatra an'izany teny zany ankehitriny tsy misy tokony salasalany olona intsony fa zay nytenen'ny Yahoshua de marina ary zay mametraka fa Yahoshua de mpaminany ary iraka avy any amiavo indrindra de manapirofo fa manamarina ny tenin'ny dadabe Moshe zany milaza fa zay rehetra mpaminany de ny rahan'Andriamanitra de mila inoana ny teniny ka manomboka eto zany de tsy maintsy mihaino ny tenin'ny Yahoshua satria Yahoshua mihitsy no nolazaina fa mpaminany ary Moshe no nandidy fa inoana ny mpaminany Israeliana rehetrarehetra baiko avy any aminao zany dada Iava manapirofo be ny famarinana ny teny ankehitriny saotra betsaka dada Mahalaiava fa io aza ny teny hitondra soa am'zetra mandre mao afaka am'izay ny fisalasalana sy ny fianana fa mba anatona ny Yahoshua avokoa am'izay ny olona dada Mahalaiava vonjeo ny tsy mahafantatra seny tsy malala ritra ampizy dada Mahalaiava voninahitra anao mandrakizay saotra betsaka ny amin'ny teny rehetrarehetra amin'ny ranao Yahoshua anaovan'izany fantatra rehetra halleloia amen de mirahasotsika etra samy teny Yahoshua ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray filomoto